Miarabantsika tsirairay avondray taty sabata maraina fa 20 ny volana oktobra ity manona fahasoavan'ny tompo aminao ary miraro ny soa indrindra ho hatrany ho amintsika tsirairay avy. Aloha indirantsika ny amin'ny mofonainana io dia vavaksika. Ianay tsara indrizan-danitra tolotra ianao ny tera laza ny aja sy ny voninahitra. Sotra anao izay fa mbola nomena izao tombontsoa lehibe izao indray ny andrasana ny teninao mangataka aminao tompo mba hoeto aminay ary hanavaonay mandrakariva ka ty sabata iteny mba ho sabata fanavaozina ho anay ahafahanay mahatsiaro fa avy aminao tokoa izahay ary efa nisolovonanay ihany koa ianao. Mety izy ianao hiasa eo amin'ny fiainanay tsirairay avy aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe ny lanitra fitsaharana ho an'ny kristianina. Nalaina amin'ity tositoko faharoa andin'ny 17 manao hoe mianja ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitran'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Amen. Tsy ho ela dia hiverina fanindroan'i Kristy. Tokony ataontsika ambetin-jesaka izany sy ifatohan'ny saintsika indrindra ho avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe izy ary ahita azy ny maso rehetra anaraka azy ny anjely masina rehetra. Toy izao ny soratan'i Jaona momba an'izany manao hoe ary nahita aho izy sady nandrefy feon'anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny loha olona ary ny isany dia alinalina sy arivoarivo. Tsy mbola naneno ny trompetra ary ireo nidina tany am-pasana ary tsy mbola niantsoantso hoe rehefa fahatesanao aiza ny herinao, rehefa fahatesanao aiza ny fanindronao. Saingy efa akaiky ny fotoana tanterahan'ireo tenin'ny apôstôly Paoly ireo dia eo koa ilay manao hoe fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra ka izay maty amin'ny Kristy no hitsangana aloha ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahon'ny lanitra hitsena amin'ny tompo eny amin'ny habakabaka dia hoany amin'ny tompo mandrakariva isika ka dia mifampionoana ianareo amin'izany teny izany. Tsy maintsy hovana tokoa isika mba ho tahaka ny mpamonjy. Izao no fotoana nehoantsika eo amin'ny fiainantsika isan'andro ireo toetra izay tsara nanan'ny fiainan'i Kristy. Tsy manam-potoana olaniana foana isika, tsy maintsy manao ny asan'i Kristy isika, miambina sy mivavaka tsy mitsahatra dia ho vonona ho amin'ny fisehoany, ho voahomana handray ny fiainana mandrakizay. Ity tany ity no toerana fiomanana ho any an-danitra. Vanim-potoanan'ny ririnina no andalovantsika eto. Mitsoka amintsika eto ny rivotra izay manala ny fahoriana ary miantota amintsika ary ny onjan'ny ady sarotra. Kanefa tsy ho ela rehefa hiveriny Kristy dia ho tapitra hatreo amin'ny fisetoana. Tonga ny lohataonan'ny kristianina ary ho fafahany tokoa ny ranomasy rehetra amin'ny masona ary tsy hisy fahafatesana intsony, tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Dia iriko tokoa ianao mba ho vonina ny amin'izany ary izany fiavian'i Jesosy fanindroany izany anie no ampitombo ny fanantenantsika ka ny ranomaso izay ranomaso alahelo ankehitriny dia hosoloan'i Kristy ranomasom-pifaliana. Amen. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany, misaotra ihany koa tompo izay manome fanantenana anay. Ampio izahay mba ho amin'ny fanantenana hatrany tsy ho kivy satria ianao efa nanome fanantenana anay. Amin'ity anio ity dia mitondram-bavaka ho an'ny tsirairay izay kivy izahay aoka izany fanantenanao izany tsy halaminy fa melombelona indray ny amin'ilay fiavianao tsy ho ela ny amin'ny rahon'ny lanitra. Anaran'i Jesosy. Amen. Saru
sepiaro